tifukumansha tomirearefatratra miseo mavitazy sy manampanay renamanazamoa tolasalatsay mazana tomitadilasa aminy asa sovita kwa mamanakatao temizaozao sy mila sitraniatrany itompanefanitsali nony fitiavanyayany nila pasodenengany ny famojena novanondrala nafongatraminy ainy satri tsisitra novely izao mitsindraindraino minitsyanaraka zivelive tifukumalaina raumenandraikitrairai tomiankivikivi miambuadi satrikely finona temisalasar mazana tifukumalemi prasedrizafitsapanirai mitaraina mafy sizatramia kami verindalanichai itompanefanitsali nony fitiavanyayany nila pasodenengany ny famojena novanondrala nafongatraminy ainy satri tsisitra novely izao mitsindraindraino minitsyanaraka zivelive Ry vavakantsika rehetra tompoko ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao mankasitraka anao mankasitraka ny fitiavanao zahay no ity fotoana ity izay mbola omenao anay tsirairay avy ahafahanay miara-mankalaza ny fahafolo taona ny orenan'ny ZFLM misaotra anao zahay no ny tolotsaina tsy voafetra izay omenao ny olonao tsirairay avy ary anisan'izany no ahafahanay mifampizara fampianarana amin'ny fomba tahaka izao mankasitraka ny fitiavanao sy ny fikarakaranao anay ary ny fiheveranao manokana ny zavatra rehetra ilainay indrindra amin'izao ady atrehanay tsirairay avy izao amin'ny valanaretina Covid-19 dia raha ho tanterahanay eto ara tompo ny fampianarana amin'izao fotoana izao dia mangataka ny fanahinao masina mba hanazava izany amin'ny olonao tsirairay avy dia aoka ianao rery no hiteny ary ianao no hanazava ny zavatra rehetrarehetra ao aminay dia matoky ny fitantananao zahay amin'ny anaranao Jesosy nandovana ny vavaka amen. Faly miarahaba antsika rehetra ry havana amin'izao fotoana izao afaka manatrika ity fampianarana ity indray. Ny lohahevitra izay nomena ho velabelariko na ho hitondrana fampianarana amin'izao ankehitriny izao dia ny lohahevitra hoe ny anjara toeran'ny fifohazana manoloana ny Covid-19. Ny anjara toeran'ny fifohazana manoloana ny Covid-19.
Ny ten'Andriamanitra etsika manokatra izany fampianarana izany dia hitantsika ao amin'ny Deutéronomie 10 ny andininy fa 17 tapany voalohany. Deutéronomie 10 andininy fa 17 tapany voalohany. Vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jehovah Andriamanitrareo no Andriamanitra avo indrindra sy tompon'ny tompo, Andriamanitra lehibe sy mahery ary matahotra. Fa Jehovah Andriamanitrareo no Andriamanitra avo indrindra sy tompon'ny tompo, Andriamanitra lehibe sy mahery ary matahotra. Amen. Ny anjara toeran'ny fifohazana manoloana ny Covid-19. Raha antany anao ZFLM izay manaraka an'izao fampianarana izao azao hoe inona ny zavatra tonga ao an-tsainao voalohany raha tenenina aminao no hoe fifohazana. Inona izany? Mino fa ny 100 amintsika farafahakeliny raha maly an'izany fanontaniana izany dia ilaza hoe ny asa sy fampaherezana. Mino fa izay ny zavatra tonga ao anatin'ny saintsika voalohany raha hiresaka momba ny fifohazana isika ny asa sy fampaherezana. Rariny be isika raha anao an'izay satria asa sy fampaherezana io dia tena mampiavaka antsika mihitsy amin'ny fiangonana hafa ny ivelany ary ny fifohazana no nahazahoantsika an'izany. Raha miresaka ny asa sy fampaherezana isika dia ny zavatra ao anatin'ny saintsika amin'izany dia ny fandroana dia sy ny fametrahan-tanana. Fa zavatra anankiray hafa ihany koa mety tonga ao anatin'ny saintsika raha resahana ny fifohazana dia ny fivoriana isan-karazany. Fivoriana tiana resahana dia hoe ny fivoriana andrenesana ny tenin'Andriamanitra. Mety io any amin'ny hoe toby fitaizana marary, na any amin'ny toby fitaizam-panahy manokana, na any amin'ny fitoam-pifohazana isam-piangonana manerana ny sahany FLM izay mety atao isan'andro, isan-kerinandro, farafahakeliny dia isan-taona. Izay ny ao anatin' izay ny razaina amin'ilay hoe fivoriana andrenesana ny tenin'Andriamanitra, fifohazana. Farafahakeliny mety zavatra maro be ny tonga ao anatin'ny saintsika raha miresaka ny hoe fifohazana, fa mino fa ireo anankiroa ireo dia zavatra tsy azontsika ialana. Inona ny antony? Satria anisan'ny entintsika mamaritra ny maha izy azy ny fifohazana, ny asa sy fampaherezana sy ny fivoriana andrenesana ny tenin'Andriamanitra. Ny zava-misy anefa rehefa tonga ny Covid-19 dia maro ny zavatra voahozongozona, fa voahozongozona indrindra ihany koa ireo zavatra izay amaritantsika ny maha izy azy ny fifohazana ireo. Raha tsy teny afa-tsy ireo isika ohatra. Voahozongozona ny fivoriana andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra satria mihidy ny fiangonana na isan'andro na isan-taona. Indrindra amin'izao fotoanan'ny confinement izao. Voahozongozona ihany koa fanatanterahana ny asa sy fampaherezana, indrindra amin'izao fotoanan'ny fihibohana izao. Voafetra ny fahafahantsika manatanteraka an'izany, ary mety hanahirana mihitsy raha mbola misisika hanatanteraka an'izany tsika raha tsy misy ny fepetra izay entintsika manao an'izany. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe raha azozongozonina ilay zavatra entintsika mamaritra ny maha izy azy ny fifohazana, tsy miozongozona koa ve izany ny fifohazana? Na hoe mety ho rava mihitsy ve ny fifohazana? Ary raha ohatra ka tsy rava ary izy, dia amin'ny fomba ahoana no azontsika anehoana ny fahavelomany amin'izao fanatrehantsika ny Covid-19 izao? Izay ny fanontaniana tonga ao anatin'ny saina. Fa ny ao ambadika izany rehetra izany dia izao hoe inona marina ary ny tena mahafifohazana ny fifohazana. Raha mahalena ireo fanontaniana ireo tsika dia maro ny zavatra azontsika resahana. Ary na higalabina eto akantsika tsy ho vitantsika vetivety izany, fa ny entintsika hamariparitra izany amin'ity fampianarana ity dia zavatra hojerentsika aloha ny hoe inona ny resahantsika, inona ny zavatra tsy azontsika iodivirana raha hiresakitsika hoe miatrika ny Covid-19. Rehefa jerentsika izay atao hoe ahoana ny hoe miatrika ny Covid-19 dia azontsika fariparitana hoe aiza no entintsika mamakitra ny ahafahantsika maneho ny fahavelomantsika mahafifohazanantsika. Ahoana ary ny atao hoe miatrika ny Covid-19. Misy zavatra anankitelo resahantsika eto. Voalohany aloha dia hoe misy io aretiny io, misy ny Covid-19, efa tsy azontsika hidiana hevitra intsony izany. Maro nefa lavo,
ary mbola maro ihany koa ny eo ampiadiana mafy amin'izany aretin'izany amin'izao ankehitriny izao. Ka manana adidy ny olom-pirenena tsirairay avy ary isika fifohazana izao ianao ao anatin'izany amin'ny fanajanonana ny fiparitahan'io aretin'io. Zay zany voalohany. Faharoa dia tsarovy. Mino afa mihevitra amin'ity ny olona izay efa nahita izany. Fa mafy ny ady izay atrehany ao anatiny izay ny olona tratran'io aretin'io amin'izao fotoana izao. Ny ady ara-batana amin'ny entina mandresan'io aretin'io efa etsi-andany ihany koa. Fa ny ady ara-batana efa eo. Fa eo ihany koa ny ady ara-tsaina na ady ara-panahy izay mifampiankina amin'izany. Ary na dia tokony haharesy ara ny ara-batana amin'ny alalan'ireo fitsaboana isan-karazany. Raha marefy ny ara-tsaina sy ny ara-panahy izay mahazo ny maro nefa amin'izao ankehitriny izao, tsy mahafantatra intsony izay faharana ny olona, tsy mahafantatra intsony izay antenaina, dia lavo azy ny vatana ao anatin'izany. Manana adidy izao, manana adidy ianao ao anatin'ny fifohazana, ampahery ny olona izay ao anatin'io aretin'io mba ahafahany mandresy io aretin'io. Zay ny faharoa. Ny fahatelo dia maro ny marefo ry havana. Ny marefo resahana eto dia ny marefo ara-bola. Fantatsika fa ny marary ny ao anatin'ny fitsaboanan'io aretin'io dia mandany vola aman-karena. Ray zay. Fa ny amin'ny fiarovan-tena ihany koa izay farafahakeliny nefa tena zava-dehibe indrindra dia ny fampiakarana ny hery fiarovana. Tsy ny olona rehetra koa nefa no afaka manatanteraka an'izany. Maro amin'ireo olona manodidina antsika no tsy afaka mividy ny sakafo hohaniny akory aza ka ahoana no ahafahany mampitombo ny hery fiarovana. Tiana tongavana amin'izany dia hoe anisan'ny zavatra anankiray antsika miatrika ny Covid-19 ihany koa ny fifanampiana. Voalohany izany ny fanajanonana ny fiparitahan'io aretin'io sy ny fiarovantsika tena. Faharoa ny fampaherezana ireo miady amin'ilay aretina mba handreseny an'izany aretin'izany ary fahatelo ny fifanampiantsika tsirairay avy. Ka andeha raha ovaliantsika ilay fanontaniana hoe inona no mahafifohazana anao ao asehonao hiatrehana an'io Covid-19 io. Inona no mahafifohazana anao ho asehonao amin'ny fiatrehana ny Covid-19. Ndeha hojerentsika aloha hoe ohatry ny ahoana moa ny tontolo ny orenan'ny fifohazana eto amin'ny fiangonantsika. Raha fitiantsika ny tontolo ny orenan'io fifohazana io dia azontsika ambara hoe tao anatin'ny fanorenan'Andriamanitra ny maha-malagasy ny fivavahana kristiana no ny orenan'ny fifohazana. Tao anatin'ny fanorenan'Andriamanitra ny maha-malagasy ny fivavahana kristiana teto Madagasikara no ny orenan'ny fifohazana. Izany hoe nametraka tamin'ny alalan'ny fifohazana Andriamanitra. Fa tsy fivavahana Europeana ny fivavahana eto amintsika. Fa fivavahana malagasy, atao amin'ny fomba malagasy, mikasika ny fon'ny malagasy ary mamaly ny etaetan'ny malagasy. Isaokantsika be dia be ny ray aman-drenitsika ireo misionera avy any amin'ny toerana maro isan-karazany izay nampalala antsika ny fivavahana kristiana, ilaintsika izany. Nataon'izy ireo tamin'ny fombany izany, na ny liturjia, na ny hira, na ny olana hatrehan'ny fiangonana, olana izay ovahan'ny fiangonana. Eny hatramin'ny olona afaka manatanteraka ny raharaham-piangonana isan-karazany ary. Ny ilaintsika izany. Fa saingy izao tsy nijanona tamin'izany Andriamanitra, na dia efa mipetrapetraka ary izay zavatra napetraky ny misionaire izay, na halalantsika ny fiangonana, na halalantsika ny fivavahana kristiana, dia tsy nijanona teo Andriamanitra. Fa namohan'ireo ray aman-dreny mpifohazana ireo izy, izay nahitantsika ny fombantsika maha-malagasy antsika, na amin'ny hira io, na amin'ny firafitry ny fotoana io. Eny, hatramin'ny olona izay manatanteraka ny fotoam-pivavahana ary, satria dia afaka mitoroteny na ny vehivavy aza. Fa indrindra ihany koa ny asa sy fampaherezana, araka nefa nolazaintsika tany amin'ny voalohany. Io asa sy fampaherezana io dia zavatra tena ngeza be, vaovao be tamin'izany fotoana izany. Satria ny ireo vahiny ireo tsy olana anatrehan'izy ireo tany amin'izay tontolo nisy anazy tany, ny resaka fandroana dia na hoe ny olona izay voafatotry ny fanahy ratsy
ka mazava ho azy fa tsy vaolana nentin'izy ireo ny zavatra tahaka izany fa izany anefa tsy nanakana n'Andriamanitra nanorona ny asa sy fampahirezana satria hitany ny etaetan'ny olona tamin'izany fotoana izany. Ny zavatra tiana tenena dia zao hoe na efa misy aza ny zavatra petrapetraky ny fomba ny rafitra sy ny zavatra maro isan-karazany dia tsy voafatotry ny zavatra tahaka izany Andriamanitra. Rehefa te hamaly ny etaetan'ny olona izy dia manana ny fomba anatrehany anazy. Tsy lany loharano io Andriamanitsika io fa azo ny atao etsehana izao rehetrarehetra izao rehefa izy no te hamaly ny etaetan'ny olona. Ka amin'izao fotoana izao isika teo voafetra ny fahafahantsika mivory ny fahafahantsika mivory ienoana ny ten'Andriamanitra izay tena antoky ny aimpanao an'ny olona tsirairay avy ho antsika kristianina. Voafetra n'izany ve isika? Tsy voafetra n'izany isika. Tsy voafetra n'izany ny fifohazana, tsy voafetra n'izany Andriamanitra, fa manana fomba hafa ihany koa izy afaka entina mampahery ny olona na dia misy ary ny famerana isan-karazany. Tahaka izany asa sy fampahirezana. Raha miresaka ny asa sy fampahirezana isika ka hoe tsy afaka mandroaka demini eo anatrehan'ny olona marary na ny olona mila an'izany, na hoe tsy afaka mametra tanana ny olona mila an'izany. Tsy midika izany fa tsy afaka mampahery sy mandroaka demini amin'ny olona izay mila izany sy amin'ny tontolo misy an'izany isika. Tsy voafetra n'izany ny asa sy fampahirezana. Zaho manokana dia manatateraka fikarohana momba ny fifohazana amin'izao ankehitriny izao ary zavatra anisan'ny nanaitra anahy ny amin'ny ray aman-drenitsika Volahavana Germaine. Fantatsika aloha hoe zava-dehibe amin'ny fifohazana kara-malaza ihany koa ny fandroahana demini sy ny fametrahan-tanana amin'ny hoe asa sy fampahirezana. Fa rehefa nanao ny fikarohana io dia nahafinaritra anahy ny zavatra hitako hoe tsy nijanona tamin'izay ny ray aman-drenitsika raha androaka demini sy hampahery olona. Fa nisy olona anankiray izay nanantona anazy, olona voafatotro ny zavatra maro isan-karazany efa tsy tompon'ny tena intsony izy nanantona azy fa ny fomba nentiny mamane ny lava nanatrika azy, ny fomba ny fotsiny fa tsy nanatateraka fandroahana asa demini fandroahana demini na fametrahan-tanana dia nanampy be an'ilay olona. Nojereny ny fomba fijeriny, maneho fitiavana na hoe fiombonana alahelo amin'ilay olona sy ny faneho ny fitiavana an'ilay olona teo dia napatrapatraka avy hatrany ny ranomason'ilay olona izay nanantona azy. Ka rava ilay zavatra namatopatotra azy tao anatiny tao ary afaka ilay olona. Tsy voafetra ny hoe tsy maintsy mandroaka demini sy mametra tanana isika vao afaka mampahery ny olona na mamoaka ny devoly ao anatin'ny olona. Fa na dia ny fanehoantsika ny fitiavan'i Kristy ao anatintsika amin'ny olona izay mila an'izany amin'izao fotoana izao io ara dia efa fandroahana demini mahery vaika sy fampaherezana azy. Ny zavatra faharoa entsika mamaly an'ilay fanontaniana voalohany teo dia ny amin'ny resaka hoe fiarovan-tena amin'ny fahadiovana. Mampianatra an'izany ihany koa ny fifohazana. Tsy azontsika adinoana amin'ny mahafifohazana antsika izany ny fiarovan-tena amin'ny aretina amin'ny fahadiovana. Araka nefa voalaza teo aloha dia hoe misy tontolo natrehana ireo ray aman-drenitsika tamin'izany fotoana izany nanorenana ny fifohazana izany. Dia ny dadaray ny Solambo manokana maro ny olana izay niseho teo ary fitaovana nentin'i Jesosy Kristy izy tamin'izany namahana an'ilay olana manodidina azy. Fa anisan'ny olana natrehany tamin'izany fotoana izany ny arety mandringana, ny atrika arety mandringana dadaray ny Solambo. Ary rehefa nifoha tamin'ny torimasom-panahiny izy anisan'ny zavatra voalohany nataony ny nanadio ny tranony sy ny manodidina azy. Fantatry ny zanako ny toby-lehibe sao tanàna tsara izany. Lovaintsika hatramin'izao izany. Na lavirina izay zavatra mety mitondra ny aretina, na izay mety mitondra lotoka mahatonga aretina. Ny lava-piringa dia atao lavitra ny toerana fonenana, ny fanariam-pako, ny biby fiompiana. Hajaina koa ny fahadiovana rehefa misy olona avy any ivelany ka tonga ao an-tanàna dia tsy maintsy atao ny midio. Didy fiainana iainan'ny fifohazana soa tanàna izany.
Fatatsika raha teo ny resaka akanjo fotsy, fa ny ao ambadiky ny fanaovana ny akanjo fotsy dia fahadiovana satria iny tsy ahitana loto ka mila midio mandrakariva. Satria iny ahitana loto ka mila diovina mandrakariva. Fa ny zavatra anankiray mahafinaritra indrindra ihany koa dia izao, ny olona ao amin'ny toby soatanana rehefa mandeha, na amin'izay toerana alehany dia manana entana kely ao anatiny ao. Tsy azo ny adinoana fa tsy maintsy tafiditra ao anatin'io entana izay entiny mandeha any amin'izay toerana alehany io, ny baiboly, ny firana, fa indrindra ihany koa ny savony ilaina ny midio, ary zavatra lehibe izany. Izany hoe tsy zavatra vaovao amin'izao Covid-19 izao ihany resaka hoe fahadiovana, manasa tanana isak'izay mandeha, fanadiovana sakafo, fa zavatra iainantsika fifohazana izany, ary tsy zavatra napetraky ny vahiny koa izany, ka hoe ny vahiny any ivelany ihany no mahay madio fa isika tsy mahay, fa manana fitaratra lehibe ihany koa tsika ny amin'izany, tsy azontsika adinoana izany. Eo ihany koa izany, voakasika izay zavatra izay ny resaka toe-tsaina izay ananantsika matetika, hoe arovan'i Jesosy ho azy eny isika amin'ity aretiny ity ka tsy mila mitandrina. Tena miaro Jesosy izany, tena miaro izy, tena hainy izany. Tsy misy dikany aminy izany. Fa izao kosa nefany, fitaovana voalohany omeny antsika ahafahantsika miaro ny tenantsika, ny torolalana omen'ireo tompon'andraikitra ara-pahasalamana maro isan-karazany, tahaka ny fanajana ny elanelana ara-metatra, sy ny fahasarobidiny fahadiovana. Ka andeha isika amin'ny mahafifohazana antsika anaraka an'izany fitaovana efa nomen'i Kristy antsika izany. Fa sao dia sanatria isika nanao hoe Jesosy aleony ianahy tsy ilay zavatra voalohany le iombonany rehetrarehetra io, fa aleony ianahy mba zavatra spesialy. Ohatra hoe aleony ianahy mba tsy mila an'izany rehetrarehetra izany anefa ny voaro ihany. Zavatra avy nafikevitra izany, ka tsy sanatria isika zanaky ny fifohazana eny hanao ohatran'izany. Fa mariky ny mahazanaky ny mazava antsika, ny fiarovan-tenantsika sy ny fahadiovana. Ny fahatelo farany amalintsika n'ilay fanontaniana tany amin'ny voalohany dia izao hoe ny fifohazana koa ry havana, ny fitiavana miseho amin'ny fifanampiana. Mbola ny fifohazana soatanana ihany aloha no angalantsika ohatra eto. Ny fifohazana soatanana manokana dia manindrahindra ny resaka fitiavana, haintsika tsara izany. Ankoatr'izay koa, ny fifohazana soatanana dia mitady, fantatsika hoe manana tany ambolena, biby ompiana. Ny ao ambadika izay zavatra izay dia hoe natao hivelomana izay olona ao anatin'ny tanànany toby. Dia fantatsika ihany koa fa natao handraisana vahiny izany zavatra izany, indrindrandrindra rehefa tonga ny fotoanan'ny fankalazana na ny isa-taona. Fa ny zavatra adino matetika dia ny hoe tsy izay ihany no antony nanatanterahana an'izany hoe nitadiavana ny enti-manana izany amin'ny alalan'ny tany ambolena sy ny fiompiana, fa anisan'ny zavatra nampirisika ny ray aman-drentsika natanteraka an'izany ihany koa ny fanampiana n'ireo sahirana. Adindrintsika mantsy izy io aty afara. Anisan'ny zavatra anankiray tena nibaiko ny ray aman-drentsika amin'ny zavatra ohatran'izany ny fanampiana an'ireo sahirana. Ho antsika ankehitriny tsy adintsika hevitra intsony resaka hoe fitiavana. Mazava ny didin'i Kristy ny amin'ny fitiavana. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianana isika raha mifankatia. Fa ny fanontaniana mipetraka kosa nefa dia hoe sao dia ambava ihany ilay fitiavana fa tsy misy fanehoana azy. Sao dia isika sanatria ilay mihirombelona araka ilay voasoratra ao amin'ny jaona voalohany toko 7:17. Ao amin'ny jaona voalohany toko 7:17 dia misy an'ilay teny tahaka izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao ary mahita ny fahantrany ralany ka mihirombelona aminy, ahoana ny hitoeran'ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatiny. Sao dia sanatria isika milaza manam-pitiavana no mody tsy mahita ny fahasahiranany manodidina antsika. Fa fanamby no tokony hipetraka amintsika amin'izao fiatrehana ny Covid-19 izao. Asehoany fitiavan'i Kristy ao anatinao amin'ny alalan'ny asa. Aza atao ambava fotsiny fa ataovy amin'ny alalan'ny asa. Jereo ny hafa fa aza tsy tena.
Entsika mamarana na mamintana zao fampianarana izao ara dia zao tsy rava tsy voafetra ny zavatra maro isan-karazany amin'izao Covid-19 zao ny mahafifoazana anao. Tsy voafetran'izany mahafifoazana anao. Tsy voafetran'izany mahafifoazana antsika. Ny antony satria Andriamanitra tompony fifoazana mihitsy no tsy voafetra. Lehibe izy, mahery izy, araka ilay Deutéronomie vakitsika teo am-panombohana teo. Maro ny olona mangetaheta mafy an'Andriamanitra amin'izao ady atrehantsika izao. Andehitsika anaiky ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra hamaly ireny etaetan'ny olona ireny. Fa rehefa isika no manaiky dia tsy misy mahasakana. Tory lalana ihany ilay zavatra rehetra nambara teo aloha teo ireny. Tory lalana savaranonando. Fa Jesosy no tena loharano miboiboka tsy mety ritra. Manana ny zavatra maro isan-karazany izy ahafahana miatrika ity aretina, valana aretina ity amin'ny fomba mahomby, ahafahana mamaly ny etaetan'ny olona tsirairay avy amin'ny fomba mahomby, ary ahafahana mandresy ity aretina ity amin'ny fomba mahomby. Efa manana ny fahafahana na hoe manana ny accès amin'izany loharano miboiboka amin'ny Kristy izany sika satria efa manana ny fanahy masina araka ny Joela 3:7. Ka dia ny torohevitra farany dia zao hoe meteza atoky ny Kristy ary meteza iaino n'izay tory lalana atolony antsika amin'ny firaisantsika anazy izay amantatra ny lalana rehetrarehetra ahafahantsika mamaly ny etaetan'ny manodidina antsika amin'izao aretina izao. Fa tsy voafetra ny fifoazana. Velona Kristy ka velona miaraka aminy koa isika. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany sy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.
maneno danaty Kristy ary aoka isika ifampandiny hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara hapandrosondroso ny fitiava